Anatsaratrany ny asa izay andreketany ny vondrom-panabeazana ASEM ary tao anatin'izay taona maro ny sy ny vondrona izay dia maro ny ezaka natao. Io moa no nisongadina nandritra ny fampahafantarana ny fisokafan'ny fanamariana ny tsingeritaona ho an'izay vondrona izay. Manodidina ny enina lastelo etsy eo nisan'ireo mpianatra navoaka amin'ny vondrom-panabeazana ASEM atao anatin'ny 10 taona, izany hoe mpianatra miisa 2,000 isan-taona. Ankalaza ny 30 taona nisiny tokoa ny hivondrona mpanabeazana ASEM amin'ity hitaom-pianarana 5 ity. Ny fanampaharana ny endrim-pampianarana enti-manampy ireo mpianatra nampiasa hiatrika fanadinam-panjakana ny tena mampiavaka azy amin'ny alalan'ireo sekoly maro samihafa izay natsangana. Teoria efa 10 taona raha tena marina zao efa 20 taona no nandrena ny ASEM ny UFASEM etsy Tavoahangy. Zay tany am-piandohana nanomboka teo amin'ny kilasy fahatelo ka tany amin'ny kilasy famarana. Amin'izao fotoana zao dia manomboka any amin'ny kilasy fahaenina ka hatrany amin'ny kilasy famarana sady kolejy no lycée zany. Efa manakaiky 20 taona zany izao dia nanorina koa zany ny lycée privé ASEM atao aorianan'izay zay misy antsika amin'izao fotoana izay tao Kadivato. Dia taty aoriana be dia nisy le institut d'enseignement secondaire ASEM eny Ampita-Tafika. Tsy adonana ihany koa nefa ny fisian'ny UFPA ASEM etsy Ambatomitsangana. Izy io somary mitoka miavaka kely satria misy karazana sekoly anankitelo mitambatra amin'ny UFPA ASEM Ambatomitsangana io. Misy ny lycée technique de gestion zay manomboka en place de seconde G2 zany ka hatrany terminale G2. Dia misy ihany koa ny centre de formation professionnelle la cycle court. Le hoe manao cours d'informatique, sisy reny manao cours de cuisine, cours de coiffure, d'esthétique. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ho famolavolana olombanina sy himendrika eo anivon'ny fiarahamonina no vina napetraka ny vondrom-panabeazana ASEM ho amin'ny 30 taona manaraka. Fa namolavolana olombanina mibiaza izy ireo tamin'ny foto-kevitry ny ASEM dia ny fanomezana asina ny teny, ny fanomezana asina ny hafa olona manana maizy azy ary tsara fitondran-tena zay zany no akoatra hoe manam-pahaizana antsika ho matsapa tsara fa hoe manakare Madagasikara nefa mahantra ihany koa amin'ny lafiny iray. Dina mampahantra azy tsika rehetra manaika fa ny toe-tsaina io mampahantra antsika. Le toe-tsaina entiny tantana firenena, toe-tsaina entiny miaina satria tompona andraikitra dolo hatramin'ny malagasy tsirairay avy ka hatramin'ny tompona andraikitra, samy tompona andraikitra dia andeha renina zay zany le hoe mena lanja zany. Hetsika maro samihafa no karakarain'ny vondrom-panabeazana ASEM entina namariana ny fankalazana ny 30 taona nisiny.